Ny mpiara-miasa eto Madagasikara betsaka, misy olona avy ivelany io, misy olona avy Maurice miresaka ao, inona ny antony? Zany hoe ny tena dinika zany fiaraha-midinika androany dia momba ny fizahantany. Ny fanontaniana zany hoe fizahantany samy rery ve dia afaka mampandroso amin'ny Madagasikara? Izay zany no présentation nataoko teo ary indrindra moa ireo olona roa zany manao débat momba an'izany. Ka eto zany milaza amintsika menakavy hoe inona ny tanjona? Ny tanjona voalohany indrindra dia analan'ny Madagasikara amin'ny fahasahiranana. Betsaka ny olona sahirana, mitombo ny tsy fandriampahalemana, eo ihany koa ny olona tsy hanasa sy ny sisa, dia tokony hoa anatin'ny herintaona monja dia tokony dia roeny ny isan'ny touriste tonga eto Madagasikara. Zany hoe tsika izao ataontsika hoe 300,000 tonga dia 600,000 anatin'ny herintaona monja. Dikan'izany hitondra asa tsy tokosoforoana any amin'ny 200,000 personnes any mahazo asa. Dikan'izany hitombo ny harena eto Madagasikara anaty herintaona monja avy amin'ny sehatra fizahantany. Zany hoe azontsika ny PIB zao ny auto tourisme zao zany dia mitondra eo amin'ny 900 amin'ny PIB eto Madagasikara. Dia io tetikasa io zany dia mampitombo antsika dia mahazo 12 isanjato ny entin'ny tourisme avy ato amin'ny PIB. Fa zany rehetra zany mila inona daholo moa zany? Voalohany indrindra aloha dia ny fitaterana anavakavaka. Tsika izao maro amintsika izao tsy mahita an'izany nosy be zany, maro tsy mahita an'izany Isalo zany, maro tsy mahita an'izany Sainte Marie zany, maro voatery mandeha tomobile, mandeha ady firy matahotra sy ny sisa zay vao afaka mandeha. Fa ny mpizahantany ato anatiny zany dia kasiana voalohany. Ilaina mivoaka malagasy mandeha roplanina. Dia milazatsika hoe visiny olona afaka mandeha roplanina zany, eny fa mba ameo fanantenana io zany mandeha roplanina indray andro. Ameo fanantenana olona 6 millions de personnes eto amintsika eto mampiasa téléphone. Ireo olona mampiasa téléphone reo azadiny fa efa manomboka mihinana pizza zany nga sakafo malagasy. Azadiny fa 6 millions de personnes reo fa manomboka mihinana paty zany nga sakafo malagasy. Fa mila miova zany tsika amin'ny consommation tsika. Dia io tetikasa io zany ampiova antsika amin'ny resaka consommation, dia ampiova amintsika amin'ny resaka hoe andao amin'izay marina tokotrany, andao mba hitsika Madagasikara, tsika malagasy antsika io. Zay zany satria zay zavatra zay dia mampirisika zany io tetikasa io, mampirisika ihany koa vahoaka malagasy mifampitsidika. Na dia tsy alavitra na ve fotsiny anao makany Ambatolampy dia fa izy zay no na makany Tsirabe raha afaka makany Tuléar anao dia makany Tuléar, fa mba misy zay ato anatiny. Ary mandeha roplanina avy amin'ny 200,000 passagers ny entina Madagasikara vite dia vite zany satria lafo loatra. Ka ny tetikasa ao zany dia mampiseho hoe afaka ampidinina maly, mirary dia mirary ny vidiny saram-piaramanidina, ary vao maika izy vola mahazo vola izy amin'izany fa tsy hoe very vola. Nampisaina teo satria za niaraka ny fondro mihitsy avy amin'olona manamboatra ny roa avion roa avy any nandritry ny 2 andro teto naka renseignement tsara hoe ahoana marina ve afaka ampidina tapy zany ve vidiny saram-piaramanidina eto, afaka ozy izy ary mahazo vola ny compagnie. Dia anisany manaraka ihany koa dia ny fomba fanaovana promotion. Hitanao zao nisy intervention na tanora hoe ny firenena sasany manao promotion na avy any internet fotsiny ary dia mahavita promotion izy. Na fomba fanaovantsika promotion zany efa lozan-toetra. Zay nanaovako amin'ilay office du tourisme rehetra hoe manova fomba fety. Tsika zao teo nanao promotion ohatra zany hoe ministre Sinoa tonga eto amintsika dia hitantsika any Baobab. Inona ny valiny? 50 tsika ny invité ministre Sinoa nakany Chine dia nahita tour opérateur maro be. Dia zao mitombo telo eny nisan'ny Sinoa entina maketo Madagasikara. Zatra ny ilaiko fotsiny dia hoe tsy mitondra bibilava izy miverina mody any aminy any, fa ny ilaintsika dia mitondra zavatra tsara izy. Iny zany milamina. Ka tiako ambara amin'izany hoe ilay fomba fanaovantsika promotion efa diso lozan-toetrandro ankehitriny mila fomba vaovao, mila leader d'opinion tonga avy any ivelany, mila ihany koa tsika manao promotion fomba hafa, ohatra hoe tourisme sportif ohatra. Mpanao sport eto amintsika eto na iny baolina kitra io jerevany Madagasikara tsy tanaty zany mondial zany mihitsy. Fa manina raha mondial manaraka raha ataontsika tanjona hoe Madagasikara tsy maintsy anisan'ny participer amin'ny mondial manaraka. Tanjona ane zany ary minoana anao rehefa mikondrotsika miara-miasa manosika Madagasikara équipe ny football tafita amin'ny mondial izy. Fa levina zany tsy any le vision tsy mandeha amin'izany. Dinefa amin'ny fizahantany ane ny budget farany anisan'ny farany kely indrindra dia budget ny tourisme. Zany dikan'izany tsy tanjona zany tsy anatin'ny levina zany. Ka ny ilaintsika dia mampandroso Madagasikara amin'ny lafiny
fambolena normal zany fantatsika menakavy fa ny tourisme dia tonga dia maresy an'io resaka fambolena io ary ny tantsaha mandray anjara anatiny ihany koa dia mahazo ny fahafaham-po ny tantsaha dia raha voakasikinao ny olona rehetra tsy hanasa ny ambanivohitra ary io misy hoe éducation civique sécurité et emploi sampana national momba ny asa sy ny fiofanana zay foronina anatin'io zay manome asa olona tsy latsaky ny 300 000 personnes sampana national momba ny asa sy ny fiofanana tsy misy tsony anatin'io programme io tanora ipetrapetraka fotsiny am'izao hoe tsisy atao tsy misy tsony zany to tsy misy tsony tanora matsapa ary hoe tsisy dika ena eto amin'ny firenena eto tsisy antony avy ary ahoana ny noafy dia manjombona noafy ary farany dia farany io zao Nosy Maurice miteny le Rangao any na miova ny gouvernement na misy crise politique sy miova ny fiainany ny vahoaka mauriciana raha misy any Seychelles crise politique sy miova ny fiainany zareo any Turquie misy attentat tena ratsy be misy crise politique goaviny tonga dia verina amin'ny ny fizahantany eto amintsika vao mievina amin'ny mpanao politique anankiray dia kodana firenena tsy azo ekeny zany topilasy tovoavy mila matanjaka tsika vahoaka malagasy fa ny eritreritrintsika tena lara-pamena fa tsy ny eritreritrin'ny mpanao politique ny eritreritrintsika ho any tena izy fa tsy eritreritrin'ny mpanao politique zay mahatonga manome hery rehetra hoe amena nahitra mihitsy ny fizahantany androany ary sorako ary erapo eratsaina ministre vaovao satria nampiseho izy fa tsy ny politique ny ambony indrindra fa ny fikalahina firesakina fihavanana ary ny tombontsoa ambony firenena malagasy nasehony zay zavatra zay sorako ministre Bernard vaovao fa mankasitraka ny hetsika nataony sy ny toe-tsaina ny entiny nanao tonga nanome voninahitra sy lanonana zay nikarakaraika ity efa tsy nela nikarakaranyio ny ekeny ny natongavany eto azo natao tsy nandeha tatsika nefa tsy nampiseho an'izany